ho anao izay manaraka an'izao fotoana mahafinaritra izao satria fotoana antsika amin'Andriamanitra izao. Manasanao ihany koa aharitra hatramin'ny farany satria dia tena zava-dehibe ho an'ny fiainantsika ny mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Andao tsika hivavaka satria tsy afaka andeha amin'ny herintsika ny amin'ny tanjakontsika na amin'ny saintsika, fa andehantsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no hitari-dalana antsika eto, dia andaontsika hivavaka. Tika ianao anetranina ho any ianao zao miaino amin'izao fandaharana zao, dia tika ianao hiaraka hivavaka amiko. Ray fo ray saintsika, satria miaraka amin'ny Tompo tsy misy distance. Asan-dato ny feonao dia indaontsika hivavaka ametraka an'izao fotoana izao am-pelatanan'Andriamanitra. Ray io misaotra anao dera ary mankalaza ny anaranao masina izahay. Ka mbola nomenao fotoana ahafahanay Tompo miantso ny anaranao. Mankasitraka anao izay Andriamanitra, satria tsara ianao ary mpanao ny tsara. Misaotra anao fa mbola eto izay izao voalohan'ny marsa izao, voalohan'ny volana marsa 13 izao. Raha io apetraka feno eo am-pelatananao izao fotoana izao. Oka ianao Tompo hitari-dalana anay, oka ianao fanahy masina ny aneho anay ny sitraponao. Oka izao fotoana izao dia fotoana iona ny lanitra sy ny tany, satria rendez-vous anay aminao izao Jesosy. Amin'ny anara-maheranao Jesosy no nanovako izao vavaka izao miaraka amin'ny herinao fanahy masina. Amen, amen. Andao itsika hiteny amin'ny fanahy masina hoe fanahy masina tonga soa ianao. Amen. Tonga soa ianao fanahy masina.
Aleloia. Mamitsika indrindra ny fany masiny. Mbola miarabantsika rehetra eto miaraban'ny Faustina mino fa Andriamanitra ny mikasika ny mombanao rehetra. Amen. Ary eto koa miaraban'ny Nosoa izay any Madagasikara, Itoika, miaraban'ny Fetra, miraba ihany koa ny Volorinirina Marcel, Tanty Marcel, miraba ny Aurelia, Pasteur Normas, ireo rehetrarehetra izay mbola hiditra miaraka amintsika eto. Amen. Ataontsika tena fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny tompoko. Ataontsika hoe tena amin'ny fitiavantsika iray manontolo satria izay ny tenin'Andriamanitra hoe tiavo Andriamanitrao amin'ny herinao, amin'ny fonao iray manontolo, amin'ny sainao, amin'ny fanahinao, amin'ny mombany rehetrarehetra tiavony Andriamanitrao. Ampatsahiviko kely fa amin'ity taona ity dia taonan'ny fahamasinana. Izany olo-masina izany mantsy dia tsy hoe rehefa maty ianao vao olo-masina, fa navahan'Andriamanitra tanteraka ianao ho firenena masina ho azy. Araka ny eo amin'ny Levitikosy 20:5-20 izay milaza toy izao hoe ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho Jehovah. Ary efa navahako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy. Amen. Amin'ity taona ity zavatra misy eto ambonin'ny tany ary fantatro tsara satria miainan'ny nahita zavatra maro ahako. Fantatro tsara fa manomboka amin'ity taona ity misafidy ianao na ray ianao kristianina na ray ianao tsy kristianina, na ray ianao manaraka ny Kristy na ray ianao tsy manaraka ny Kristy. Tsy misy elanelana intsony satria efa hiverina tsy ho ely Kristy. Maro ny zavatra miseho eto ambonin'ny tany izay marina ny tenin'ny Baiboly. Misy ny horotany, misy ny olona tsy ampy sakafo, misy ny ady, misy ny tsirary ny marobe fa miaratsy izao tontolo izao. Ka za ianao misafidy na ray ianao kristianina na ray ianao tsy kristianina, fa raha itsika sy ny ankohonantsika aloha dia aloha i Kristy no antenantsika. Aleloia. Tamin'ny volana febroary teo ihany koa dia nisy lohahevitra nomen'Andriamanitra manokana dia ny fankatoavana. Aleloia. Mino fa miaina ary nandray lesona, nandray ny tenin'Andriamanitra ianao tamin'ny volana febroary iny, ary mino koa fa betsaka ny vavolombelona satria raha ohatra ianao ka miaino sy nakatoa ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho gaga raha isy vavolombelona mihezinezina ho voninahitr'Andriamanitra omenao, satria araka ny teny hoe raha makatoa isika dia isy fitahiana anaraka antsika. Raha makatoa isika dia isy fiadanana. Raha makatoa isika dia lasa sakaizan'i Kristy. Maro ny fampianarana ka raha ohatra hoe tianao ho fantatra ny fankatoavana tsy hoe hafatra tamin'ny volana febroary teo, fa nanomboka tamin'ny volana febroary teo ny fifantohana momban'ny fankatoavana, ary izany mandra-piavin'i Kristy. Aleloia. Tsara ny tompontsika Jakoba toko 1:2-20 miteny hoe fa aoka ho mpankatoa ny teny ianareo, fa aoka ho mpankatoa ny teny ianareo, fa aza-piainy fotsiny. Amen. Aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Izany hoe rehefa tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra isika dia mamitaka ny tenantsika. Fa ny tenin'Andriamanitra no teny hoe aoka ianao ho mpankatoa ny teny, fa aoka ianao tsy ho matotoa. Matotoa izany dia manangatra eo fotsiny. Fa aoka ianao ho mpankatoa ny teny ary hitsika aminao Andriamanitra ary ho sakaizan'Andriamanitra ianao. Aleloia. Ity volana marsa ity dia mbola nahatoky Andriamanitra nanome teny ary lohahevitra amintsika. Tiako marihana aminao mihitsy aloha fa raha tsy miteny Andriamanitra, raha tsy manome révélation Andriamanitra, dia tsy azonay atao izay mpanompon'Andriamanitra, tsy azonay atao ny Andriamanitra. Fa matoa mivoaka ny teny
dia mivoaka avy eo amin'ny seza fiandrianany ilay nahary zany, avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Ary zao ora zao mety hoe betsaka ny eny, mety hoe vitsy ny eny, tsy ny abetsahany na ny avitsiny ny tena marina, fa ny zavatra lehibe dia hoe misokatra ny lanitra amin'izao segondra zao. Ary rendez-vous ny lanitra sy ny tany, na eto amin'ity sehatra Facebook ity, na eto amin'ny misy anahy, na eto amin'ny ankohonako, na eto Morisy, fotoana ny lanitra sy ny tany zao. Satria izy ny tenin'i Jesosy tamin'ny nampianatra izy rehefa mivavaka tsika, renaiza any an-danitra Ora Masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ho atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Izany hoe rehefa sitrapon'Andriamanitra isika mihaona tahaka an'izao ety an-tany, dia tahaka an'izay koa ny eny an-danitra. Amin'izao ora segondra zao misy vaovao avy any an-danitra omenanao. Amen. Miresaka aminao ny fanahy masina amin'izao fotoana izao. Alleloia. Ary isam-bolana moa dia famaninana ny volana voalohany, satria ny zavatra voalohany rehetra, na andro na asa io, na karama io, na ninino, fa ny zavatra voalohany dia Andriamanitra. Zavatra voalohany dia Andriamanitra. Alleloia. Okantsika tsy ho diso hevitra, eny na ny zanakitsika aza tsy mihelo lalana an'Andriamanitra, na ny olon-tiantsika aza na ny ankohonantsika aza tsy mihelo lalana an'Andriamanitra, fa Andriamanitra ny voalohany. Tadidinao tamin'ny Abrahama, rehefa ohatra ka miteny Andriamanitra hoe izao mihoana ny zanako lahatokana ataovy sorana Isaka, nefa efa tena 100 taona izy niandry n'izany zanaka lahatokana izany. Tsy nijery izy hoe tiako ty zanako ty na inona, fantatro mety naharary ny fon'ny Abrahama tamin'izany, satria Ismaela aza efa nalefany niala teo amin'ny ankohonany. Isaka sisa ny teo, fa Andriamanitra ny tena mihoana, satria iny tiany Abrahama loatra Isaka, tiany Sara loatra Isaka, satria zanaky ny tao anatin'ny atao hoe fitiavana. I Sara no tena vady tiany Abrahama tamin'izany. Kanefa tsy nataony Abrahama mielo lalana an'Andriamanitra mihitsy fitiavana ny Isaka. Ary izay no tenin'ny Baiboly hoe satria ianao nanaiky ny teniko, nakatoa Abrahama, dia nivoaka avy tany ny teny avy amin'Andriamanitra. Ary ninina mihitsy Andriamanitra tao amin'ny Genesis, ninina mihitsy Andriamanitra momba ny Abrahama sy ny taranany. Ary tsika ary zao dia mbola atao hoe zanaky Abrahama. Alleloia. Amin'izao andro voalohany amin'ny volana marsa izao dia araky ny teniny ao amin'ny Romanina, vakitsika ao amin'ny Romanina 12:9-11, Romanina 12:9-11 milaza toy izao hoe: ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Amen. Raha masina ny andro voalohany amin'ny volana marsa dia masina daholo ny andro rehetra amin'ity volana marsa ity. Alleloia. Ary araky ny tenin'Andriamanitra koa amin'ny Apokalipsy 2:20-2:1-3. Dia vakitsika amin'ny anara-mahery Jesosy, Apokalipsy 2:20-2:1-3. Ary izy naneho ahy ony ny ranonaina, mangano any tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry, ary teo afovoany lalambeny. Ary teny an-daniny roa nisy ondry, nisy hazonaina mamoa vo 12 samihafa, sady mamoa isam-bolana. Amen. Ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro, ary tsy hisy ozona intsony. Ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy, ary ny mpanompiny
dia anoko azy. Amen. Zany hoe misy révélation tahaka ny hoe rahavinazo révélation ho fanasitranana ny firenena maro ary mamoa isam-bolana. Amen. Ary zay no nitokitsika ny tenin'Andriamanitra hoe mamoa isam-bolana. Alleluia. Androany volana voalohany amin'ny volana marsy, miteny Andriamanitra, ianao mihaino anahy io, miteny Andriamanitra fa fanontaniana hoe mahatoky an'izany tenin'Andriamanitra izany ve ianao? Isika mila manana finoana mantsy. Hoy ny teny Hebreo 1:1 Hebreo 1:1 ary ny finoana no fahatokiana amin'ny zavatra antenainy, fanehoana ny zavatra tsy hita. Moa ve tsika raha miteny Andriamanitra, manome révélation antsika Andriamanitra, mino an'izany ve tsika? Omaly ny resaka miaraka tamin'ny ankonako aho omaly, satria mantsy izahay manana tombavaka, vondrombavaka ao amin'ny ankonana, intelo isan-kerinandro. Tena mahafinaritra ilay izy, ary manentana anao manana ankonana ianao na manana fianakaviana asy vondrombavaka. Satria izao fotoana iainantsika izao raha lasa anabavy, efa miaratsy izao tontolo izao. Betsaka ny zavatra miseho, matoa miteny hoe naray ianao kristiana na tsy, ho avy ny fotoana. Hitanao zao amin'izao tsika miteny izao, resaka sakafo izao dia efa atao lalàna mihitsy ny hoe afaka asiana grafenina ny sakafo. Izany grafenina izany dia zavatra mahafaty. Fa inona mahatonga ilay hoe grafenina exactement? Satria ny code-le grafenina égale 666. Carbone 666, afaka verifienao zany amin'ny fizika. Ary io grafenina io ampiana miaraka amin'ny insecte, ampiana miaraka amin'ireny bibikely ireny zany ny fahalalana zany any Europe any, ny sakafo ato ato dia asiana an'izay. Zavatra chimique, zavatra tsy zava-mananaina zany no alefana sakafo. Inona ny vokatr'izay mety harary olona? Itsika kristianina, indrindra tsika malagasy, manana tany tsika, ary ilaitsika ny mamokatra sakafo ho antsika. Raha azo atao ihany ka manana fianakaviana ianao mamboly, asaivy mamboly ny fianakavianao. Miteny taona maro lasa izay, 3 taona izay alohan'ny 2020, momba ny zavatra isy fitaovana Covid niseho izy. Amin'izao fotoana izao dia miteny ianao efa eo am-pikarakarana izany hoe tsy fihinanana sakafo izany ny olona tsy mankasitraka ny Kristy. Natao hoe titeny marina isika, na iza faly na iza ny tsy faly, fa ho avy Kristy, satria manana planina tsara ho anao Andriamanitra. Mino an'izany ve ianao? Manana planina tsara, manana fihevitra tsara ho anao, tsy hitondra loza ho anao, fa hitondra fiadanana, hitondra fanantenana ny amin'ny ho avy. Alleluia. Ary indrindra raha tsy amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra, raha tsy amin'ny finoana tsy mahazo fankasitrahana aminy isika. Izany ny teny Hebreo 11:6. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy. Raha tsy amin'ny finoana. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Androany ianao misy minitra vitsy izay hitadiavanao ny tavan'Andriamanitra, andrenesanao amin'izao hafatra izao. Ary ny hafatra tsy natao anay mpanompon'Andriamanitra izay hahafalifaly anao. Ianao ny tenin'Andriamanitra tsy voatery mahafalifaly anao, satria ny tenin'Andriamanitra afaka manitsy anao. Ny tanjo ny tenin'Andriamanitra dia ianao hiadana, ianao hiditra ao anatin'ny fiainana be dia be,
satria izay ny antony hiviany Kristy. Fa misy lalàna, misy fomba, misy lakile hidirana azy. Alleloia. Misy lakile atongavana amin'izay. Ao anatin'izany finoanao hoe misy Andriamanitra. Be dia be nge ny kristianina miteny hoe za kristianina, fa tsy mino izy na ny vavaka teneniny vavany ary. Tsy mino izy fa misy Andriamanitra, hany ka lasa izy manao zavatra hitany maso. Aty Maorisy misy karazan'olona maika izy amin'ny efatra sasany, satria hividy Andriamanitra kely izy ary amin'ny botika ary. Maika azy izy fa tena le Andriamatrako mila vidiko. Aiza re zany? Isika kristianina mila mino fa misy Andriamanitra ary mpamaly soa an'izay mitady izy. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa an'izay tian'Andriamanitra. Ianao io izay maka fotoana miaino an'izao hafatra izao. Ianao izay tian'Andriamanitra sy varitany amin'ny raha fitototsena kisoa hoaninao rehefa avy eo ianao. Fa ity aloha sakafom-panahy tsara be. Alleloia. Izay afaka hoaninao. Minoa ny tenin'Andriamanitra isika. Mino tsika fa misy izy. Mino tsika fa miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoa an'izay tian'Andriamanitra. Ary indray ma tsy mampametram-panontaniana satria maro ny feo re hoe tena na ny sakafo hohanina aza sarotra ny fitadiavana anazy amin'izao fotoana izao. Ny asa tsy mahafoaka ny karama, ny vola mivoaka betsaka noho ny vola miditra, nefa manompo an'Andriamanitra ihany. Misy fanontanian'Andriamanitra aminao hoe tena mino amin'ny tenin'Andriamanitra ve ianao aloha? Voalohany, raha mino tenin'Andriamanitra ianao ka manompo an'Andriamanitra, Exodus 23:25, manompo an'Andriamanitra dia ho fenoana ny rano sy ny mofo ao aminao. Izany hoe tokony tsy hijaly sakafo mihitsy ianao raha manompo an'Andriamanitra. Dia mety hiteny ianao hoe za manompo an'Andriamanitra fa zao Andriamanitra tsy azo fasaziana fa izay hafafinao no jinjainao. Za vao niteny mihitsy tany am-piangonana, raha za mihitsy na misy na tsy manana, fa zao mandaika raha tsy manana hamafazana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha nomenao priorité ny facture, nomenao priorité ny olona, maninona tsy omenao priorité Andriamanitra? Ilaitsika mahafantatra ny fomba fiarahana miaraka amin'Andriamanitra. Alleloia. Mila mitombo ara-panahy tsy mijanona ho zazakely foana, tsy teny eto aminao foana koa hoe ho tahian'Andriamanitra ianao, azo fahasoavana ngeza be ianao androany. Teneniko marina aminao zany fa manjary ohatran'ny zazakely ianao ara-panara, zany fotsiny miandrandranao an'Andriamanitra. Tahaka ny zazakely miandrandra farilaka fotsiny. Ny zazakely ange zavatra roa ihany no haniny, ronono dia farilaka. Ka rehefa mihoatra an'izay dia eritreretinao hoe zavatra tsy sakafo zany, sakafo daholo izay tenin'Andriamanitra na manitsy anao zany, satria matoa ianao ahitsy dia tian'Andriamanitra ianao zany. Alleloia. Tiako tena hiakatra ny finoanao androany hoe manan'Andriamanitra tsika mahavita azy. Alleloia. Mahavita azy ny Andriamanitsika. Raha vavolombelona fotsiny teneniko anao hoe betsaka ny zavatra niainako tany Afrika Atsimo, sarotra, nandao ny ankonako fito volana, fa saingy izao ninona zavatra nitranga. Izay miara-miasa soa anazy ny zavatra. Miara-miasa soa ny ankonako izany zavatra. Miara-miasa soa anao izany zavatra. Miara-miasa soa ny firenena malagasy ny zavatra. Miara-miasa soa n'izao tontolo izao izany zavatra izany. Satria araka ny tenin'Andriamanitra ho Genesis ihany koa tamin'ny Abrahama hoe raha ohatra ianao ka makatosy sy tia anao zy Andriamanitra, dia izao tontolo izao no tahiana amin'ny alalan'ny zanakao. Amen. Dikan'izany raha izao tontolo izao tahiana, za koa zany tahiana voalohany. Ianao koa zany tahiana voalohany. Tsy question intsony hoe ho tahiana sy tsy ho tahiana. Tonga dia apetrao ny fonao tahian'Andriamanitra ianao.
Rehefa mihinana fitahian'Andriamanitra tsy mila mikatsaka fitahiana intsony ianao fa ny fitahiana no manaraka anao no manenjika anao. Zay mihitsy ny ao amin'ny Deutéronomia 7:20 raha baiboly hebreo no raisinao dia tsy hoe anaraka anahy fotsiny fa anenjika ny fitahiana raha miaino sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Minofa misy Andriamanitra. Minofa Andriamanitra mahavita mitanao. Minofa Andriamanitra mahavita rehefa avy eo hisy olona iantso ianao amin'ny telefônina dia anokatra varavarana ho any minjara voatendrinao Andriamanitra. Mino an'izany ninona mitranga manana Andriamanitra ary na ohatra ka tsy hahavitra azy Andriamanitra aleoko milatsaka eo amin'ny tanan'Andriamanitra. Fa raha io Andriamanitra inonao io tsy mahavitra anao, tsy hitako izay olona eto ambonin'ny tany hahavitra anao. Aleloia. Aleloia. Tiako hiakatra ny fononao androany. Mila tsika mitombo ara-panahy. Tena tsika misy zavatra ataontsika kristianina. Atsika tsy mametsy mihitsy fa indray avelan'Andriamanitra koa ho tefena isika. Fa indray tsika kristianina manontany tena inona tompo ny tokony ataoko. Inona ny tokony ataoko indraindray very hevitra. Indraindray indrindra ianao mieritreritra hoe valinao tsisy olona fa valio izany. Fa misy fanahy ao angatrakeo manandevo antsika. Inona moa ilay fanahy? Fanahy fahantrana. Fanahy ny trosa. Tsy avelany matory mihitsy ianao. Ampiasainy ilay olona anakorotana anao. Ianao hanana fiadanana satria manana ny Kristy tsika. Kristy dia eo akaikintsika foana. Fa ny tenin'Andriamanitra dia izao. Satria indraindray tsika very hevitra. Inona ny tokony atao Andriamanitra? Inona ny asa tokony ataoko mba ahafahako mamelona vady aman-janako? Aza adino fa spesialitean'Andriamanitra na any anefitra ianao dia afaka anakarim-be. Na ara-panahy io na ara-materialy io. Jerevy Abrahama nge ny safidy tany anefitra fa tsy ny safidy tany Sodoma. Inona ny iafarany Abrahama, inona ny iafarany Lota tany Sodoma. Teneniko anao fa spesialitean'Andriamanitra ny mihaino vavaka ary manandratra ny olona iray avandry amin'ny vovoka hoeny amin'ny toeran'ny mpanjaka. Aleloia. Spesialitean'Andriamanitra tsika izany. Mila mino an'izany ianao. Ary ianao an'izany ao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Aleloia. Misy tenin'Andriamanitra izay tena hita hoe ve izay ilay zavatra e. Nandeha niaraka tamin'ny olona anankiray dia mifampiresaka momba ny resaka ara-bola. Dia hoe tena tsisy ny vola. Teneniko marina aminao fa ny vola misy. Na aiza na ny Madagasikara na eto na aiza misy foana ny vola. Fa ilay fomba hatongavan'ilay izy any am-paosinao, iny ny sarotsarotra no mitady an'ilay lalana. Misy ihany koa ny sakafo, fa ilay izy hatongavana eny am-bilianao, iny ny sarotsarotra. Dikan'izany, misy fomba tokony atao. Ary raha efa tsy empika ianao nanaraka ny fomban'olombelona, manasanao androany hanaraka ny fomban'Andriamanitra. Aleloia. Ka na misy eo na tsisy eo, fa Andriamanitra ao foana. Aleloia. Fa inona ny tenin'Andriamanitra momba an'izany? Ianao ve tsy mieritreritra hoe indrindra tsika malagasy mananjanaka tsika dia ny zavatra tena tsara indrindra ny tiantsika omentsika ny zanakitsika. Andriamanitra mihoatra an'izany. I Abrahama zao nanao hoe hanao sakrifisy ny Isaka, fa ndana vakeo ny Genesis, fa tena fitahiana mandrakizay no tenenin'Andriamanitra ho valin'izay zavatra anankiray izay. Aleloia. Tanao izy Isao kitanireo na Isao ny fasika ny moron-dranomasina, fa ohatran'ireny nisy amin'ny taranaka ao. Satria anafoy zavatra ho an'Andriamanitra.
Ny zavatra anankiray teneniko anao raha lasa ny abavy malala ao amin'ny tompo. Rehefa ohatra ka tianao mihoatra an'Andriamanitra, dia iny ihany ny hahaverenao. Fa omeo an'Andriamanitra ny zavatra tianao indrindra, dia ho hitanao. Ianao koa tsy afaka hijiny izany raha tsy mamafy e. Izay manjary manao totondry amin'Andriamanitra ianao. Ary tsy vitan'izay ihany koa, raha misy tsy ampy koa eo am-pelatananao, omeo an'Andriamanitra fa izy ny atao hoe multiplicateur. Izy ny mampitombo ny zavatra rehetra. Ary raha ohatra ianao tsy mino an'izany, dala jereo fotsiny manodidina anao. Misy fary ery, misy katsaka ery, voany anankiray ampitomboan'Andriamanitra be dia be. Izay no mahatonga ny hoe omeo an'Andriamanitra, mamafaza amin'Andriamanitra. Tsy miteny foana hoe vola, mamafaza ny fotoananao amin'Andriamanitra, mamafaza ny oranao izay omen'Andriamanitra anao. Raha miantso anao patron-nao hoe tsy maintsy ianao manao overtime, manao heure supplémentaire, dia manaiky be ianao, satria amin'ny faran'ny volana ianao mahazo karama. Kanefa ny teneniko anao, isan'andro ianao dia miliardaire. Fantatrao ny mahatonga anao miliardaire? Isan'andro misy mihoatra ny 2 milliards ny selula vaovao isa-maraina ao anatinao ao. Alleloia! Izay omen'Andriamanitra anao. Dikan'izay, omeo an'Andriamanitra ny tokony anazy, ny haja tokony azy, ny fotoana tokony azy. Zao tena misaotra an'Andriamanitra hoe tompo aleo mihitsy ataoko lavalava kely, ahitana hoe iza ny tena manaraka sa tsy. Za akory tsy hoe hiandry anao kendry-toana, fa Andriamanitra mahita ny fonao. Hanome fotoana ho an'ny tompo ianao sa tsy hanome fotoana ho azy? Mino teniny ianao sa tsy mino azy? Raha tena mino azy mantsy ianao dia tena izy no ataonao lahara-pahamehana. Alleloia! Io Andriamanitra io dia niteny. Indray hoa tsy fantatsika, tompo efa manompo anao, efa manao ampahafolon-karena, efa manao fanatitra. Raha tsy mivazivazy amin'Andriamanitra ianao, tsy mivazivazy aminao koa Andriamanitra. Alleloia! Satria izy niteny, ny fotoam-pamafazana sy fijinjana dia tsy anam-pahatamperana. Oka ianao ho sérieux amin'Andriamanitra, mba ho sérieux aminao koa Andriamanitra. Alleloia! Tenin'Andriamanitra dia miteny hoe inona ny maharingana ny olona? Hosea 4:4-5. Izao ny tenin'Andriamanitra. Ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana. Ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana. Amen. Araka ny teniko anao teo hoe naiza naiza misy ny vola, naiza naiza misy ny sakafo, fa ilay fomba hatongavany eo no tsy hay indraindray hoe ahoana. Ary izay no mandringana hoe tsy fantatra, tsy mahalala. Betsaka antsika kristianina mahalala momba an'Andriamanitra, fa tsy mahalala an'Andriamanitra. Mahalala momba an' Jesosy Kristy, fa tsy mahalala an' Jesosy Kristy. Mieritreritra tsika Jesosy any an-danitra any, eo akaikinao izy izao fotoana izao. Eo izy amin'izao fotoana izao. Ringana ny oloko noho tsy fisian'ny fahalalana. Alleloia! Amindra fo amintsika ny Andriamanitra. Ary izay moa no nasain'Andriamanitra tazomina amin'ity bolana ity, izay hitantsika ao amin'ny obolana 7:7. Izao no tenin'ny tompo hoe sambatra izay olona mahita fahindrena sy izay olona mahazo fahalalana. Amen. Sambatra izay olona mahita fahindrena sy izay olona mahazo fahalalana. Mila antsika sambatra eto amin'izao tontolo iainantsika izao. Mila sambatra ny ankonantsika, mila sambatra isika. Dikan'izany, mila isika mahazo fahalalana mba tsy ho vingana. Noho izany, amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy ilay tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, dia ambarako fa ity volana marsa ity dia volan'ny
fahalalana. Amen. Volany fahalalana, ary ny tenin'Andriamanitra teny hoe sambatra izay olona mahita fahindrena sy izay olona mahazo fahalalana. Amen. Mila fantatsika izay inoantsika, mila fantatsika ny Andriamanitsika, mila fantatsika Jesosy Kristy atsika, mila fantatsika lalak'izorana. Alleloia. Mila fantatsika izay, satria rehefa mahalala isika dia sambatra ozy izay olona mahita fahindrena sy izay olona mahazo fahalalana. Amen. Okotsika ho tahaka ny Paoly ao amin'ny Timoty 2:1-5 miteny hoe ary noho izany koa no hiaritako zao zavatra zao, ka tsy menatra satria fantatro izay inoko, fantatro izay inoko, mo fantatrao ve ny inonao, ary matoka fa izy dia mitahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavin'izay andro izay. Alleluia. Fantatrao ve izay inonao? Aokotsika hifantoka amin'ny fahalalana an'Andriamanitrantsika manomboka amin'ity volana marsa ity. Aokotsika hifantoka amin'ny fahalalana hoe ahoana ny fomba n'Andriamanitra raha te ho tahiantsika, ahoana ny fomba n'Andriamanitra raha te hahazo fiadanantsika, raha te hahazo fahasambarantsika, ahoana ny fomba n'Andriamanitra rehefa misy olana eo alohantsika. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia ny fanahy masina nampianatra antsika amin'ity volana ity. Ho tahiana anie ianao sy ny ankohonanao, fiadanana anie ho eo aminao sy ny ankohonanao, ary iny tokoa fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, hitoetra andro lava ao an-trano Jehovah ianao. Amen. Amin'ity volana ity koa manomboka ara-pitso maraina dia misy ny atao hoe teny masina izay ho alefantsika. Misy ny ora masina, ary mitohy foana ny ora masina mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy, fa misy ihany koa teny masina izay azonao vakiana isan'andro vao miposaka amin'ny masoandro, satria masina Jehovah ary nametraka anao ho firenena miavaka, nametraka anao hiavaka. Ianao ilay jiro sy fanilo n'izao tontolo izao, ianao ilay vahaolana n'izao tontolo izao, ianao ny vahaolana ny ankohonanao, ianao ny vahaolana any amin'ny asanao, ianao ny vahaolana satria Kristy ny ao anatinao. Fa mila ianao mahalala ny tenin'Andriamanitra, mila ianao mahalala ny Kristy, mila ianao mahalala izay inonao. Tahian'Andriamanitra ianao ampitiavana lehibe avy aty Maurice Doctorina Telesphore. Amen. Tompo, mbola manantenanao ny foko, na dia tsy fantatro aza izay fomba hitondranao ahy, mety tsy azoko ny antony fiainako anio, kotsan-dranomaso ny tavako indraindray, nefa